vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena dia ampifaliana indrainao fany mandroso anatin'ny tokantranontsika amin'ity ora mahafinaritra izay anaranao ny vavaka ho an'ny firenena ity izay aranao eto amin'ity onjapeo ity na ity fahitalavitra ity amin'ny ora mazatra tahaka izao araka ny teny tompo hoe raha misy tokantrano mampandroso anareo dia tonony amin'izany tokantrano izany ny fiadanako ny fiadanan' Jesosy Kristy tokoa ny anjaka sy anapaka ao anatin'ny ankonantsika tsiraray avy amin'ity anio ity ary naiza no anaranao zao vavaka ho an'ny firenena izao dia manasanao zay amin'ny anaran'i Jesosy mety eo amin'ny fiatsonana fiarakaretsaka ianao mety eo anatina taxi be mihitsy mety eo anatina fiara particulier ianao nefa ao anatina embouteillage dia sendra mba manokatra radio ianao dia tojo an'izao vavaka amin'ny firenena izao manasanao zay mba hanaraka hatramin'ny farany tsy adino ihany koa ny miaraba ny namana teknisiana izay ao ambadibadika ao miaraka amin'ny namana Philomène sy ny namana Lovanena Pierrot zay mampita ny feo sy ny rakitsara tonga ny anatin'ny tokantranontsika rehetrarehetra na eto andreny vohatra ianao manaraka anay amin'izao fotoana izao eny mety amin'ny alalan'ny internet ihany koa na ny Facebook dia faly miarabantsika trany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any ny tompony hitantsika androantsika dia hisaotra an'Andriamanitra ary tsara mba hivavaka ho an'ny fo sy ny saintsika amin'izao fotoana izao satria inona ny zavatra misy be amin'ny vahoaka malagasy no hita hoe misy possibilité ahafahany mitady vola fa le vola miditra mihitsy nandray tsy misy mahitatsika angamba ny tamin'ny herintaona tahaka an'izao amin'ny resaka amin'ireny mpivarotra saim-pirenena ireny ihany tenanay tamin'ny herintaona tahaka an'izao reny saim-pirenena le somary madinidinika ireny vidiana eo amin'ny 10,300 fa amin'izao fotoana izao na amidina 10,300 raha izy Pasteur ohatra ny tsy dia misy manontany dia manontany ianao any amin'ny fiarahamonina fa maninona no mbola tsy mametraka saina ihany dia tena marina le possibilité an'le vahoaka malagasy mihitsy no marefo dia marefo eo amin'ny tontolon'ny ara-bola kanefa isaorana an'Andriamanitra ihany koa fa misy ihany koa nefa vao mahitahina Andriamanitra be mihitsy tato anatin'ity confinement ity ka hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra araka ny teniko teo fa somary bahana any amin'ny fosiny saina ny vavaka ao ataontsika eo amin'ny firenena androany mba hisy fiatraka any amin'ity Madagascar antsika ity eny sy vahoaka malagasy monina ao aminy izay vavaka izay raha sitraka ao amin'izao fotoana izao raha afaka mitsangana ianao anaty tokantrano fa ohatsika eo anaty tomobile angamba ny zavaka mitsangana fa mipetraka eo ihany ianao hisaotra an'Andriamanitra tsika ao anatin'izao feon-kira malefadefaka izao mba ho voninahitra Andriamanitra ray iary hitsangantsika tompoko ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra misaotra sy manome voninahitra anao izay amin'izao fotoana izao mbola no fahasoavanao tompo mbola nanomezanao ny tombonandrom-pahavelomana ahafahanay Jesosy malala anatanteraka ny asa fisoronana amin'ity androany ity mbola ahafahanay tompo malala hivavaka ho an'ny firenena intercede ho an'ny firenenay indrindra fa ny vahoaka izay monina ao aminy Jesosy misaotra betsaka anao ihany koa ny amfisiny izao fitaovan-tserasera izao amin'ny alalan'ny onjapeo na ny fahitalavitra izay mbola ahafahanay miara-mivavaka araka ny teninao aza mafoy fiarahanareo miangona tahaka ny fanaony sasany misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'ny reto rahalasana bavy izay tsy mahandro sady ny amin'ny fotoana tahaka an'izao rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao tompo iarahanay mivavaka ho an'ny firenenay misaotra betsaka anao ihany koa Andriamanitra indrindra Andriamanitra ny amin'ny fitahinao isan'andro izay mbola ahafahanay Jesosy mivavaka nomenao fahasalamana izahay nomenao tanjaka izahay mbola narovanao izay tompo amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay miara mivavaka amin'reto rahalasana bavy reto misy Jesosy ao anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ao anatin'ny ady maro samihafa izy ao anatin'ny fahakiviana kanefa mbola najoronao zay Jesosy amin'ity androany ity mijoro ambanga hivavaka ho an'ny fony ny sainy mba hatonga azy indray Andriamanitra tsy raviravy tanana na okivy satria Andriamanitra ianao milaza fa mifampivavaha ianareo mba hery mifampitondra zay mavesatra amin'ny fahavavah mba ho sitrany misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fisiny reto onjapeo sy fahitalavitra zao Andriamanitra ahafahany miserasera mifampitondra mbavaka misaotra betsaka anao ihany koa Andriamanitra
amin'izao fotoan'izao ny amin'ireo mpiara-miasa eto amin'ity onjam-peo sy ity fahita lavitra ity zay ataonao fitaovana mampita ny sary sy ny rakim-peo tonga ny anatin'ny tokantrano tsiraray avy. Jesosy tsy haineny angina tsy hanandratra anao anatin'izany fa ianao no Andriamanitra fitiavana, ianao le Andriamanitra be famindrapo, ianao le Andriamanitra mbola antom-pisiny izao fotoan'izao. Isaoranay Andriamanitra ianao ny amin'ny zavatra rehetra ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo malalo. Alleluia. Amen. Mbola hisaotra ny Tompo antsika amin'izao fotoan'izao. Indrindra indrindra mbola ahafahany vahoaka malagasy mbola manatanteraka ny asa fivelomany. Isaorantsika ihany koa Andriamanitra ny amin'ireo ezaka atao mpitsabo mpitondra filaminana ny filoham-pirenena izay manao ny hentsy ho zavatra. Isaorantsika ny Tompo izany ary azadiny ihany koa isaotra n'ireo mpanompona Andriamanitra rehetrarehetra izay tsy mandry andro tsy mandry alina mitondra ambavaka manao intercession ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Miara-miasa mahasovy koa izany rehetrarehetra izany. Isaorantsika ireo mpitafika rehetrarehetra izay manao ny hentsy ho zavatra satria ao anatin'ny fahasarotana amin'ny firenena dia maro ny olona tsy manan-katao dia misy ihany koa nefa manararoatra ao anatin'izany lasa mangalatra mandrava sy maro samihafa. Isaorantsika ny Tompo izany rehetrarehetra izany ka ho asesitsika ilay izy isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ireo izay fahendrena mbola apetraka ny Tompo anatin'ny filoham-pirenena. Isaorantsika n'Andriamanitra ireo mpitsabo manao ny hentsy ho zavatra izay mikatsaka mandrakariva ny asoa mpiray tanorazana aminy. Isaorantsika manaraka an'izany ireo mpitandro filaminana izay miezaka mandrakariva mampianatra mivoaka malagasy satria misy izay tsy laozan'izay mamara ihany malagasy efa tsy tianao le kaso-bosy tsony nefa miaro mivoaka malagasy izy ireo mba hisorohana ny fiparitahan'ilay aretina amin'ny alalan'ny napitodora sy ny maro samihafa. Isaorantsika eo anatin'izany ihany koa Andriamanitra ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay miezaka isan'andro isan'andro miakatra tendrombohitra mifaty any na manao alim-bavaka mifona ho an'ny firenena, mifona ho an'ny vahoaka malagasy, mifona ho an'ny saina sy ny fony malagasy. Ka isaotra n'Andriamanitra isika amin'izao fotoan'izao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ireo isa-tsokajy izay ny tany isaina ty vavaka tsika Tompo raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra betsaka anao ihany koa Andriamanitra izay mbola nomenao filoham-pirenena izay Andriamanitra. Misaotra betsaka anao satria dia miezaka izy ireo andro manalina Tompo malala mitondra sy mikatsaka izay asoa ny firenena, mikatsaka izay asoa ny vahoaka malagasy Tompo malala. Misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'ireo mpitsabo izay manao ny hentsy ho zavatra. Misy amin'izy ireo dia miala tokantrano misy 2 andro manao ny asany eny amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any Jesosy. Misy amin'izy ireo any Andriamanitra olombelona mitafy nofo sy raha ihany kanefa no fitiavany mpiray tanorazana aminy dia mikely aina izy ireo Jesosy manasitrana mitsabo mitady vahaolana izay mba hanasitranana an'ireo izay tratran'ny mikroba sy ireo virus alefa ny devoly Satana. Misaotra betsaka anao ihany koa amin'ireo mpitandro filaminana Jesosy izay natao hiambina ny vahoaka malagasy sy andamina ny vahoaka malagasy amin'ny fiarovana n'izany fiparitany ny aretin'izany. Misaotra betsaka anao ihany koa Andriamanitra ny amin'ireo vahoaka malagasy izay mbola afaka mitady voly izy, afaka izay toke manao ny asa mandrarana izy ary mbola rovana ohatrany hatrany na eo raha fiparitahany ny aretina. Makasitraka anao ny amin'izany rehetrarehetra izany tsy adinao anatin'izany Tompo. Misaotra betsaka anao any amin'ireo mpanomponao rehetrarehetra izay ampiasainao Tompo malala amin'izao fotoan'izao mivavaka mifona ho an'ny firenena, mitondra mbavaka ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mponina rehetrarehetra ho aminy. Misaotra betsaka anao ny amin'ireo mpanomponinao izay tsy ho voatanisa eto. Misy pasteur, misy loholona, misy diakona, misy intercesseur, misy Andriamanitra amin'izao segondra ivavahana izao dia mitokana mihitsy izy mitondra mbavaka Tompo malala ny saina sy ny fony mpiray tanorazana aminy. Akasitrahana ianao izany Tompo malala. Misaotra betsaka anao ny amin'ireo olona rehetrarehetra izay ampiasainao fitaovana eo am-pelantananao mitondra mbavaka n'ity firenena ity ho anao ny nihaja sy ny dery. Makasitraka Tompo malala voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen. Masoterantsika
mamparozotsitsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondra androtsam-bavaka aya amin'izao fotoana izao tsika hitra anatiny antom-bavaka manaraka itsika anatin'izany rehetrany satria irahantsika mahita amin'izao fotoana izao satria be dehibe amintsika mbola tafalatsaka anatina karazana fimonomonona ihany keo anatin'izay rehetra izay androantsika hivavaka anao vavaka fifonana antsika androany setoany amin'ny saitsika mihitsy be dehibe tsika na dia efa misokatra malaladalaka amin'izao afaka mandeha dolo afaka mivarotra eto sy eroa misy amintsika iny araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy tia anaraka itsony ireny rafitra apetraka ireny sy ny lamina ireny be dehibe ary ny olona tsy mety ohatrany tsy mety tady tsy ety anao kasibozany tsony izy na eny anatin'ny bis eny na eny an-dalana eny dia tadidio zany zavatra zany miankina any amin'ny fotom-pisaitsika zany androantsika dia hifona manokana ho an'ny saitsika anaovantsika antom-bavaka mihitsy hifonana atren'Andriamanitra tsika anatin'izany rehetra zany mba tena hoe anaiky ny lamina apetraka ny mpitondrotsika anaiky ny lamina rehetrarehetra satria ny lamina napetraka ny mpitondra tompoko dia masoa atsika zany masoa ny fiainantsika zany ka amin'ity androany ity andaotsika hivavaka amin'ity androany ity hivavaka atsika hifona manokana ho an'ny saitsika atsika amin'izao fotoana zao anatin'izany eo ampipetrahany atsika anao vavaka fifonana amin'ity androany ity ara hivavaka vitrantsika raha eo misaotra anao zay amin'ity androany ity izay mbola afahana indray Andriamanitra ray masino miara mivavaka amin'ity orandroany ity Andriamanitra raiky malalako Jesosy Kristy tompo mifona eto anatrehanao zay Andriamanitra ray masina satria misy fotoana tokoa Andriamanitra ny sainay tady tsy anaiky Andriamanitra ray masina ny lamina zay apetraka ny mpitondra izay eny Andriamanitra ray masina misy fotoana Jesosy Kristy tompo eny anatin'ny fiara eny zay any anatin'ny fitaterana eny amin'ny fiara anatin'ny taxi be eny efa tady tsy anaraka itsony tady tsy anaiky ny sainay zany hoe anisy kasibosy zany ankehitriny zao Andriamanitra hifonana eto anatrehanao zany Jesosy angatahana famirampoeto anatrehanao zany Jesosy amin'ity an'io ty Andriamanitra amin'izao taona zao tompo Andriamanitra raiky malala misy aminay ihany koa Andriamanitra raiky malala tafalatsaka anatina karazana fimonomononana ihany koa anatin'izany rehetra zany mety misy fotoana zay any an-tsaina ihany miteny manao hoe amin'ilay mitoraka ity indray dia tsy afaka andehanao hijery balafomanga itsony tsy afaka hitsangatsangana hitondra ny ankizy hitondra ny arendrina itsony mety misy fotoana zay Andriamanitra any an-tsaina ihany dia misy fotoana ihany koa tady tsy anaiky an'izany zay ankehitriny Andriamanitra mifona eto anatrehanao zay Jesosy mangataka ny famiramponao zay Jesosy misy fotoana Andriamanitra raiky malala zay raha vao mieritreritra an'izany zay Andriamanitra raiky malala tafalatsaka ao anatin'ny fimonomononana ihany koa ankehitriny Andriamanitra mifona eto anatrehanao zay mangataka famelana ho an'ny sainay zay amin'ity androany ity satria honeteninao Andriamanitra mivamy fanavaozany saina mba hafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ankehitriny zao Andriamanitra raiky malala mangataka aminao zay amin'ity androany ity Andriamanitra mba hovanao sahady Andriamanitra ny fotom-pisainanay anatin'izany mba anaiky ny lamina rehetra anaiky ny rafitra rehetra anaiky ny fametrany mpitondra zay Andriamanitra raiky malala satria zany ny masoa anay Jesosy misaotra Andriamanitra ray masinao amen amin'izao taona zao tsika mbola hiditra anatin'ny antom-bavaka anankiray tsika satria rehefa mivavaka tsika ho an'ny saitsika teo dia vavaka manokana indray tsika ho an'ny toe-potsika anatin'izany rehetra be dehibe ny zavatra mitranga amin'izao taona zao mety misy fotoana amin'ny alalany varotra anao mety tamin'ny taona lasa mety nisinisy kokoa ny fidiran'ny tombom-barotra fa tamin'ity indray mitoraka ty tena latsaka mihitsy ny fidiran'ny vola teo am-pelantananao dia mety misy fotoana ianao dia mavesavesatra anatin'izany zavatra zany mety misy fotoana ihany koa tsika ao anatin'ny tokantrano dia misy karazany zavatra be dehibe mitondra vesatra eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity hiara hivavaka tsika angataka amin'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity mba Andriamanitra mihitsy amindra fo amintsika raha lasa anavavy amin'ny tompo itsika ny anatin'ny tokantrano satria tadidio fa raha mavesatra ho ny ampoditsika ao dia zao hoe na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary dia zao hoe tsy mandeha amin'ny
amin'ny androany ity tsika ifona manokantsika anatin'izany rehetra eto mivavaka manokana mihitsy ifonao io anatin'izany zany rehetra zany misy taona ihany koa tsika rehefa miatrika zavatsarotra mitady tsy zakany fotsika zany andao tsika hiara ivavaka ifona eto anatrehan'Andriamanitra itsika amin'izao taona zao andao hiaraka ivavaka vetrantsika raha mety tsika mba ataontsika mpitsanganana ty amin'izao taona zao ataontsika mpitsanganana ray ifontsika tsy manino izany vavaka vetrantsika amin'izao taona zao raha eo amin'izao taona zao Andriamanitra raiky malalaka mivavaka sady zay Andriamanitra ray masina ho an'ny fonay amin'ny androany ty misy taona tokoa Andriamanitra raiky malala ny fonay Jesosy Kristy tompo dia misy taona sy manaiky Andriamanitra ary misy taona ihany koa rehefa anatin'izany tsy fanekena zany Jesosy dia misy taona Andriamanitra raiky malala mipetraka Andriamanitra ny vesatra ary rehefa mipetraka ny vesatra dia mipetraka ny karazana loto any anatin'ny fonay zay nefa matsapa Andriamanitra ray masina fa rehefa maloto ny fonay dia mitondra sakana hevitra mampisaraka aminao zany amin'ity an'io ty Jesosy indreto zay Andriamanitra mifona manokana zay Andriamanitra raiky malala ho an'ny fonay Andriamanitra ray masina mety misy taona Andriamanitra any anatin'ny tokantrano any zay mety zavatra mety ataon'ny ankizy miteraka loto ao anatin'ny fonay ao mety ataony ny manodidina miteraka loto anatin'ny fonay ao mety misy taona ihany koa ao anatin'ny tokantrano ao satria anatin'ny confinement dia misy taona miteraka karazana loto anatin'ny fonay ao androany Andriamanitra indreto zay Jesosy Kristy tompo mifona eto anatrehanao zay Jesosy io ianao androany no angatanay Jesosy hiasa manokana anadio anatin'ny fonay ao anafaka anay amin'ity androany ity anatin'izany Jesosy mangataka aminao zay Andriamanitra mba ianao mihitsy anaisitra tanteraka ny loto ao anatin'ny fonay ao anaisitra ny vesatra ao anatin'ny fonay ao amin'izao taona zao anatin'izany tsika mbola hivavaka ihany angatao le rano Jesosy amin'izao taona zao anadio anatin'ny fotsika ihany anafaka anao amin'ity androany ity mba tonga anao azo aina anatin'izany Jesosy indreto zay Andriamanitra raiky malalo mifona eto anatrehanao zay Jesosy mangataka aminao zay androany itiova amin'ny ranao any anatin'ny fonay ihany mba ho afaka zany pentiny zany ho afaka zany fesatra zany amin'ity androany ity Jesosy ny ranao ane angatanay hiasa hitondra famonjena satria le ranao latsaka dia andraisanay famonjena andraifanay fanafana amin'ity androany ity Jesosy Kristy tompo ndreto zay Andriamanitra raiky malala mangataka aminao zay Jesosy Kristy tompo amin'ity androany ity Andriamanitra ho amasiny manokana anay zay Jesosy anatin'izany rehetra ny Andriamanitra raiky malala mankasitraka ny anaranao Jesosy tompo anao nidera lasy mivarinatra amen izay ny antombavakatsika ampandrosotsika ndray ny mpanompon'Andriamanitra mitonga atsika anatin'ny antombavaka manaraka fotoana ahafahany 15 jours tapitra dia mizarazara ny sainao anahoana indray izy tia indray ny mety ho valiny ny antony mahatonga anao mametra-panontaniana dia tsotra ihany efa mety mitombe zao ny jiramana mety mitombe ihany koa ny efatrano efa misy efa 3 volana efa bolana tsy voaloha eo ihany koa ny écolage eo ireo zavatra maro samihafa ny antony mampametra-panontaniana anao dia mivoaka amin'ny déconfinement tsy maintsy ho avy amin'izay ny mpitaka vola tsy maintsy ho avy ny jirama tsy maintsy ho avy ny paiement na écolage ny mpianatra nandatrano 3 volana za te hiteny anao ny anaran'i Jesosy avy alao Jesosy niadiady avy alao Jesosy niatrika ny problème anao ny zavatra mila fantatrao fotsiny androany tafaray amin'Andriamanitra ve ny toepo te hiteny anao androany anaty mivavakantsika dia nolotra ny toepontsika tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy eo raisy ny fanahin'ny foko androany jereo manokana Jesosy raha sitrakao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao raha nabavy rahalahy naiza toerana misy anao raha anaty tomobily anao rahalahy io zao anao verisaina simba ny piesina tomobily mieritreritra anao anahoana izy ty raha anaty fiara ianao aondreo moramora eo amin'ny direction ny lohanao dia mivavaha atoloran'i Jesosy ny fonao ny sainao feno fanahiny afaka mivavaka eo anatin'izao fotoana izao Jesosy toa dia mivavaka Jesosy
hitanao Jesosy fa ao anatina fahaverezan-kevitra, ao anatina fotorotoro, ao anatina foreraka ny olona amin'izao fotoana izao. Ohatrany satrin'ny olona Jesosy hijanona ao anatina fiboana ny sasany indraindray satria manina Jesosy manano fony satria ireo vao miditra eo ny déconfinement dia ho avy amin'izay ny olona hitaky hofatrany satria misokatra ny fotoam-piasana, ho avy ny olona, ho avy ny mpampianatra hitaky écolage, ho avy ny jirama, ho avy ireo karazana zavatra maro samihafa izay nitrosaina nandritra ny confinement. Jesosy izany makivy ny olona amin'izao fotoana izao ary misy impact eo amin'ny tontolo ara-panazany Jesosy satria jereo Jesosy fa ianao mahita tsara mihitsy fa ohatrany lasa fahazarana ho an'ny olona sisy izany atao hoe miaino ny sabata zany. Lasa eny atsena Jesosy ny olona tsy mpivarotra hatramin'izay na olona azy Jesosy hatramin'ny nahavitany batisa tsy ary nivarotra fa tao anatin'ity confinement ity, tao anatin'ny fampiretana tanteraka ny toe-posy ny toe-panahany Jesosy. Sady hitanao Jesosy ohatrany tsy mafoy an'ilay fiarahana mivavaka sy fiarahana miaino an'ilay vavaka atao eto amin'ny ainao manjery tahaka an'izao, kanefa Jesosy dia lasa amin'ny écouteur sisa miaino dia sady mivarotra ihany rehefa sabata, sady mitady vola ihany. Ny tena marina Jesosy tsy te hivarotra ny olona, tsy te hitady vola sy voaka anatin'ny sabata ny olona, fa ny tena marina misy zavatra mampatahotra azy eo Jesosy. Raha lasa nabavy, raha ao anatin'izany ka zany ianao androany, raha ao anatin'izany tranga zany misy anao androany, atolory an'Andriamanitra ifonao feno fatahorana io, mandehana amin'ny fahasahiana rahalahy, mandehana amin'ny fahasahiana raha nabavy, mandehana tahaka ny nandehanan'ny Josoasy Kaleba teo anatrehan'Andriamanitra manao hoe aza matahotra na mivadi-po ianao fa izao Jehovah Andriamanitra ao ny momba anao. Lazao Jesosy androany, jereo ny fanahin'ny foko Jesosy, jereo ny tahotra sy ny tebiteby atao anatin'ny foko Jesosy eo, tsy manana nizaniza afatsy ianao tsy manana nizaniza azo enterina sy antorana koatranao Jesosy. Aza vela anderery aza vela hiady rery aza vela hiatrika rery ny problème koa Jesosy. Fantatrao ny fanahiko, fantatrao ny tebitebitsaiko Jesosy. Tompo jereo fa misy olona tsy salama ne Jesosy zao anatin'ny tokantranao, misy olona marary eo anatin'ny tokantranao, misy olona miatrika tsy fahasalamana anatin'ny tokantranao. Sahiratsaina ny ray mpianakaviana, ny olona mpandeha taxi tsy misy tsony, sarotra amin'ny olona ny mitady frena taxi zany Jesosy eo, tsy manam-bola hividianana fanafody. Jereo ny tebitebin'ireo rahalasy anabavy ireo Jesosy eo anatin'izao fotoana izao. Aza vela hitomanino ny amin'ny fariseny izy Jesosy eo, aza vela ho tsivy sy ho reraka-po izy, misaotra Jesosy. Amen. Anatin'izao fotoana izao dia andao atolontsika an'Andriamanitra ihany koa ty saitsika ty. Ty saitsika ty indraindray ny fo manaiky ihany fa ny saina mihitsy no manana karazana fikomia, manana karazana revolte anatin'ny saitsika ihany. Ifontsika androany ho atolontsika an'Andriamanitra ty saitsika ty androany. Tena hiteny amin'Andriamanitra manao hoe ampy izay zavatra vita lasa zay, mandeha tamin'ny fatakarany saiko, mandeha tamin'ny fahalalako, nieritreritra fa ety foana ny fiaina, nieritreritra fa ahomby foana ny fiaina. Ao anatin'ity androany ty andao atolontsika an'Andriamanitra tanteraka. Tatano saiko Jesosy hoe satria ny bokin'ny oabolana dia manambara manao hoe ny fahendrena ny tena zava-dehibe na dia eo aza ny volamena sy ny perla sy ny voangy. Andao tena atolontsika an'Andriamanitra tanteraka ny fotom-pisainantsika ny lalana izay aliantsika rehetrarehetra afaka mivavaka eo anatin'ny tokantrano. Andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy eo. Fantatray fa mahavita zavatra ihany ny sainay satria nomenao fahalalana, nomenao fatakarana. Kanefa tompo raha mionona amin'izany zahay, raha mionona amin'ny fahalalana sy ny fatakarana amin'ny maha-olombelona dia tsinona fa tahaka ny Nebokadnezara mpanjaka ihany. Mieritreritra fa mahavita zavatra amin'ny alalan'ny saina, mieritreritra fa mahatsangan-javatra, ary mieritreritra fa mety azo fandresena noho ny amin'ny fisainana, ny amin'ny alalana fatakarana sy fahalaliana-tsaina. Tsy izany anefa Jesosy, fa ny fahalalana tsara dia avy amin'ny fanamasina, ny torodalana tsara sy ny taridalana mahomby dia avy aminao fanamasina ihany, avy aminao Jesosy Kristy, avy amin'ny fananao ihany Jehovah Andriamanitra. Noho izany ity fisainana izay mora mali, mora miova, manampetra, manam-pataperana, manam-paharetana Jesosy, apetraka eo ampelantananao Jesosy. Satria ny fahendrena voalohany indrindra araka ny fomba filaza mahazatra Jesosy dia ny fatahorananao ihany. Aza vela andeha amin'ny tsirariny Jesosy raha manolotra ny saina eto izao, io raha lao anatin'ny tokantrano,
iorana bavy anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy. Apetrao anatin'ny saina ny fatahorana anao, aza vela andeha amin'ny tsy fahitsiny, aza vela andeha amin'ny fiolakolana, aza vela andeha amin'ny tsirarina, aza vela andeha amin'ny afetsifetsena sy ny fanambakana Jesosy, satria izany dia taratry ny tsy fatahorana anao Jesosy. Eo ambeny mandrakariva ny sainay, tsy ho any amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy ho any amin'ny fisainany mpaniratsira ihany koa Jesosy eo, satria anao ny efa niteny sy ny nambara fa ho andohan'ny marina ihany ny misy ny fitahina. Raha lasa anabavy aoka anaiky ny sainao fa ho andohan'ny marina ihany ny misy ny fitahina. Atoloran'Andriamanitra ny sainao, manomboka androany ninninona sampandraraha misy anao, na mpitsabo ianao, na mpamily fiarakodia ianao, mpamily fiarakaretsaka na fitateram-bahoaka, na mpitandro filaminana, ninninona karazana sekteur misy anao, tadidio aoka Andriamanitra ny mpanolotsaina tsara ho anao. Mankasitraka Jesosy eo, averiny any aminao ny tera sy ny laza ny voninahitra. Alleluia, amen. Maso toerana hoantsika anatin'ny tokantrano, ampandrotsika indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ifandimby toerana aminay eto mandroso toko. Ya anatin'izany tsika ivavaka manokana tsika amin'ny trandroany ity, anao vavaka délivrance tsika anatin'izao ora sy fotoana izao. Angatahiko ianao anatin'izany vavaka délivrance iny androany, tena ivavaka tsika raha anatikatra tsika tatoato dia soran'Andriamanitra manomboka mba mitombo ny olona sitrana. Ivavaka tsika amin'ny trandroany ity mba irongatra tsisy ohatran'izany ny olona sitrana, mba ho afaka anatin'izany rehetrarehetra zany, satria ny vavaka ataotsika, ny vavaka ataonao anatin'ny tokantrano amin'ity androany ity dia manomboka ho isy fiantraikany amin'ity firenena ity. Ka raha mety ianao andaotsika hiara hitsangana, ivavaka tsika, ivavaka manokana antsika amin'ny androany ity, satria miezaka zay faran'izay tatrany mpitondra fa andao mba ampitsika amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa amin'ny androany ity. Ivavaka tsika eo amin'ity nosy Madagasikara misy antsika ity mba tena hitombo hatrany ny olona sitana ho afaka anatin'izany rehetra any. Asandrato ny tananao ivavaka tsika tompoko. Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zay Andriamanitra raiky malala amin'ity androany ity, zay mbola fanay mivavaka Andriamanitra ray masina ho an'ity nosy Madagasikara misy anay ity, mivavaka manokana zay Andriamanitra ray masina. Ianao Jesosy hiasa amin'ny fomba magaga, ianao Jesosy Kristy tompo, amin'izao taona zao Andriamanitra, niasana fanaratsy rehetrarehetra zay miasa ho ambadika amin'ity aretina zay mitondra tsy fahasalamana eto amin'ny tany sy ny firenena ity, dia potehanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizanak'Andriamanitra, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizanak'Andriamanitra, tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ity nosy Madagasikara misy anay ity zany, tsy ho ambidina eto zany amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanantsy fahasalamana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizanak'Andriamanitra. Ipotehana ireo aretina ireo, potehana io loharanina aretina io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizanak'Andriamanitra. Potika zany amin'ny anaran'i Jesosy, rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anan-ke zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io mangataka zay Andriamanitra mba hitombo hatrany Andriamanitra ny olona ho sitan'Andriamanitra raiky malala, hitombo tsy ankijanona Andriamanitra ny olona sitana, ny olona ho afaka anatin'izany rehetra Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy hitombo nisan'ny olona sitana eto Madagasikara eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizanak'Andriamanitra velona. Fa ny asana devoly kosa dia ravas potika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehetra zany. Misaotra Andriamanitra raiky malalako, amen. Mbola hivavaka manokana tsika amin'ity androany ity, hivavaka atsika amin'izao taona izao ho délivrentsika daholo, hiroatsika daholo karazana fanaratsy zay mety mitondra tsy fahombiazana any anatin'ny fotom-pisaitsika any amin'izao taona izao. Hikarazana tsy fahombiazana zay mampilentika ny fiainanao, mampilentika ny fiainan'ny tokantranontsika, mampilentika ny fitadiavana anao, fidiram-bola anao, hiroatsika zany androany. Satria misy taona raha lasa anabavy amin'ny tompo, rehefa any amin'ny sainao mihitsy ny zavatra manageda sy mamanitra, na dia ny zavatra mahasoa anao efa nolonao ary,
dia lasa tampony eo alohanao zany a tsy hitanao zany lalana masoanao zany. Andao hivavaka antsika androany, raha mety ianao a tena délivre mihitsy any amin'ny sainao androany, hivavaka antsika amin'izao taona zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, zay dia mivavaka manokan'Andriamanitra ray masina ao amin'ny sainay ao Jesosy Kristy tompo. Misy taona hifahitanay eo anoloanay ny zavatra masoa anay, masoa ny fiainanay, masoa ny ankonanay, fa misy taona Andriamanitra ny devoly dia mitondra karazana fanahy mihitsy manarina ny sainao, mitondra karazana sakanao amin'ny sainao. Androany Andriamanitra miala amin'ny saina ihany, miala amin'ny saina yao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mikala zany rehetra zany e karazana fanahy misarana amin'ny saina, mitondra tsy fahombiazana, mitondra sakana, mitondra ny fiainanay tsy mifotra, mitondra ny fiainanay tsy tonga mitandrina zay riray amin'ity androany ety. Mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mikala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ihany koa karazana fanahy manakatsakana anay, satria misy taona te hanompo an'Andriamanitra ihany zay, misy taona fantatray fa ao amin'Andriamanitra ny lalana masoa ny fiainanay, fa misy taona ihany koa misy karazana fanahy manarona ny saina, tsy afaka manantona an'Andriamanitra, tsy afaka mivavaka mitady an'Andriamanitra. Androany mikala amin'ny anaran'i Jesosy, mikala ao anatin'ny saina eo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra velona. Amin'ity androany ty Jesosy eo enao ny asa manokana any anatin'ny saina ihany amin'izao taona zao, ome saina matsilo Andriamanitra izay tsy ray avy Andriamanitra raiky malalo saotra ray masinao. Amen. Hita anatin'ny antombavaka anankitelontsika farany dia mpandrosotsika ny mpanompon'Andriamanitra anatin'izay hivavaka manokana antsika ho an'ny fotsika amin'ity androany ty, mba tsy hipetraka ao anatin'ny fonao ao ny karazana na inona na inona zavatra zay mety tady ampidirin'ny Satana any anatin'ny fotsika androany. Dia zao ny zavatra fantatro a, rehefa mandroky ianao androany a tsy hanjaka ao anatin'ny fonao zany. Hivavaka manokana antsika ao anatin'ny ora sy taona zao ao amin'ny fotsika ao, satria ny fozy ny Baiboly ny fototra ny aina. Misy taona hifototra ny aina mihitsy ny siblen'ny devoly. Andaotsika hivavaka androany, tena roa mihitsy ny zavatra mety mitondra pentimpentina vesabesatra ao anatin'ny fonao ao, anatin'izany rehetra aza mitsitsitsy mihitsy ianao amin'izao taona zao. Andao hivavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy, zay dia mivavaka manokana Andriamanitra any anatin'ny fona ihany, na inona karazana zana tsopika zay alefa ny devoly Satana reto, zay mitondra vesatra ao anatiny ao, mitondra sakana ao anatinay ao, mitondra karazana zavatra rehetrarehetra, mitondra vesabesatra any anatin'ny fona ao. Androany ngotako amin'ny anaran'i Jesosy ny karazana fahatezerana, mikala amin'ny anaran'i Jesosy ny karazana vesabesatra, mikala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanany famizam-po, mikala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra zany, mikala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manjaka ao zany, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hipotrehako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny Andriamanitra ianao niasa amin'ny fomba mahagaga androany Jesosy hiasa anatin'ny fonay ao ianao, hanongotra na inona ny zavatra rehetrarehetra zay napetraka ny Satana rehetra, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy zany, zay mensy matoky an'io Jesosy io. Ianao Andriamanitra etrantsehatra ao anatin'ny fonay ao, anjaka ao anatin'ny fonay ao ianao. Misaotra Jesosy Kristy tompo, anao ny tera laza sy voninahitra. Amen. Za mino sy matoky manomboka hatreto dia feno fiarovana ny fonao, feno fiarovana ihany koa ny sainao, satria inona ny zavatra mahafinaritra be efa nandroky ianao dia mazava ho azy zany tsy izy tsony ny feno sainao, fa Andriamanitra no hitarika anao manomboka hatreto. Andriamanitra ihany koa hiasa ao anatin'ny fonao manomboka hatreto, ka mpandrosotsika ny mpanompon'Andriamanitra hitontsika anatin'ny fandaram-potoana. Mazoa toerana tompoko tanareo amin'izany izay le mahafinaritra amin'ilay fiambonam-bavaka, satria ho atsika rehetrarehetra samy mandray ny anjara voatendry ao anatin'ilay vavaka. Ka hitam-pamaranana dia izao hitondra mahavakantsika ny aktivité anao rehetrarehetra, na inona io zay asa fivelomana ataonao, ny asa fanompoana ataonao, mba enao tsy ho isan'le olon'le borakivy na hoe manaraka volonandro. Alleluia. Fa tena matoky anao fa raha Andriamanitra mombanao tsy misy mahatohatra anao. Amin'izao fotoana izao ianao mety hiaraka ny
rotsim-bavaka nety lehilahin'Andriamanitra teo hoe ananany olona trosy ianao na mety ataoko hoe manana aktivité tokony atao ihany fa tsy mandeha mihitsy hetsika ataonao rehetrarehetra satria misy sainao mamatotra voafatotra voalohany hoe tsisy volan'ny olona tsy marina zany manambolany olona kanefa dia zao fa raha hoe tsikam-bavaka io androany dia ho tanteraka ny teny fikasana manao hoe ny fiasan'ny fivavaka marina mahery indrindra ifampivavaka isika ninona aktivité anao raha nabavy rahalahy na mivarotra ianao na manao taxi ville ianao na manao taxi be ianao marina fa ny taxi brosy mbola tsy mandeha fa nataoko hoe tsy mandeha raha ny zone national fa za miteny aminao fa Andriamanitra nolotra saina vaovao anao anolotra fo vaovao anao hitaridalananao ary izy anokatra loharano vaovao zay ngely tsy mampetelle enao miasa dia loharano ray ihany ny loharanonao e fa anaty vavaka ataontsika ity mba hangataka amin'Andriamanitra izahay amintsika rehetrarehetra zay miaraka amin'ny olombavaka amin'izao fotoana izao ho an'izay manana loharano ray ho ampitombon'Andriamanitra loharano roa zay manana anakiroa ho ataony telo ary zay manana anankitelo ho ataony efatra tahaka ny loharano zay nanondraka ny sahidena tamin'fotoanandrony ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hitondram-bavaka ny aktivité anao rehetrarehetra na asa inona na asa inona aza mipeny zany tsika amin'ny alalan'ny tena ireko vavantsika hoe tsisy tsena indray androany amin'ny fotoana ianao miteny hoe tsisy tsena dia angalarany satana ny tena ireko vavanao dia manina tokoa tsy misy ny tsena fa ho Jesosy ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavrary zay rehetra kasainao izay ety hivavaka fa ianao kosa anao angatany mba ino ianao fa zay vavaka hiarantsika miombom-bavaka eto ho amariny ny tompo aminao zany ka hivavaka tsika bebetrana hitondram-bavaka ao anao zay ianao kosa hitondram-bavaka ny aktivité anao hivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy etam-pamaranana be da be amin'ny olona amin'izao fotoana izao mikaikay Jesosy miasany tsy mandeha ny tsenany tsy mandeha misy ara moa Jesosy voarava asa misy tamin'ity volanyity indray potika dolidolo ny katona ny orinasy Andriamanitra raha mino an'izao vavaka ataonay zao zao raha lasy anabavy piray-tanorazana aminay zao dia anao milaza hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa inareo ninona mety karazana eritreritra sy fisainana rehetrarehetra alefa ny satana ao am-po mitondra fahakiviana mitondra karazana blocage eo amin'ny fiainany ianao no naafaka azy amin'izany tondram-bavaka zay Jesosy ho am-pivarotra rehetrarehetra eto Madagasikara na inona mivarotra taona tompo marina fa mandalo ady amin'ny firene kanefa tompo malala ho amarinao ny teny fikasanao manao hoe anavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo ianao ho tahinao zay manao asa tanana rehetrarehetra ho tahinao Andriamanitra ireo zay manao asa fitediavana amin'ny alalan'ny taxi ville taxi be ao ihany koa Andriamanitra ireo zay mivarotra eta madinika ao ireo mivarotra say Firenena ao ireo mivarotra Jesosy pièce détachée na fiarakodia sy ny maro tsy voatanisy tompo malalo tahio ny asa fiveloman'izy ireo hoe zereo manokana ihany koa Andriamanitra ireo mpiasa bro rehetrarehetra tahio ihany koa Andriamanitra mba hita fity amin'ny lehibeany izy misy Jesosy amin'izao fotoana izao ny asany dia miasa amin'ireny toeram-pitsaboana ireny Andriamanitra engany Andriamanitra izy rehetra mpitsabo hoentinay ambavaka eto ka mivava raha manasitrana olona izy na mitsabo olona marary tsisy ho fatiny izy olona tsabony Andriamanitra fa niositra mifanasitranana ao ataona amin'ny tanan'ireny mpitsabo ireny tompo malalo hoentinay ambavaka ihany koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao nizaniza zay fisainan'ny olona efa tady ho kivy amin'ny zava-misy manoloana ny fiainana eo andavanandro satria misy amin'izy ireo zao tokony andoha fatrano andoha ekolasin-jaza andoha jiramasin'ny rano rehetrarehetra tompo midirany sehitra ianao Andriamanitra hiasa amin'ny fahafenoana amin'ny fiainan'izy ireo tondram-bavaka ihany koa zay Jesosy ho ampanomponao zay mikely ainandro manalina tompo manao ny asa fanompoana zereo manokana amin'ny mpanomponao tsy raray avy Andriamanitra raha vitanao Jesosy namelona amin'ny mpaminany Eli nampionanao azy tamin'ny voaloham-pamantarana tamin'izany fotoana izany tompo malala dia ny rano mikerita nataonao fisotrony ary goaika nataonao namelona azy nitondra mofo sy hena no hoaniny isan'andro isan'andro mpanomponao reto Jesosy mitondram-bavaka azy izahay maro amin'izy ireo Andriamanitra ao anatin'ny ady mety ao anaty sy fisina sy ny maro samihafa matoky Andriamanitra zao vavaka ataonay izao dia ianao niay azy manokana ary ampahita fity azy Jesosy ahatonga azy miaina tahaka ny olombelona rehetra Jesosy
ho amarinao aminay ny teninao manao hoe indro zao ombanareo mba raha tonga mifataperan'izao tontolo zao raha isam'vavaka tolotra eo anao zany tompo a sy fitolanam-bavaka ny rahalasanabavy rehetra mpiray tanyrazana aminay ho tanteraka voninahitry naranao misy saotra tompo amen. Itsangana amin'izao taona zao a amarana nyity fotoana ity a mba ho averintsika any amin'ny tompo reny voninahitra amin'ny fotoana ka tanteraka avokoa reny vavaka reny satria araka ny teny lelan'Andriamanitra ty rehefa miasa Andriamanitra na inona programme ny satana nydringana amin'ny malagasy amin'ity covid-19 ty dia marina foana ny tenin'Andriamanitra marina amin'ny tenin'ny fon'Andriamanitra ka isotra ny tompontsika any amin'ny fataterany fotoana teto raha eo mankasitraka anao indray zahay fa vita soma tsara amin'ny fotoana anay teto androany eny tompona fotoana fohy monjara hofanay mba mivavaka ao amin'ny firenenay ny mpiray-tany razana aminay mpiara-mivavaka aminay Jesosy a akasitrahanay ianao Andriamanitra fitaovana fotsiny ihany izay telo miralahy sy ny teknisiana nampitany rakibe sy ny raky tsara fa ianao ny asa tao anatin'izany misaotra betsaka anao tsy nisy mifatapana ny herinaratra misaotra betsaka anao ihany koa ny amin'irety olona izay niaraka ny ombombavaka taminay tompo eny fa na dia tao anaty fiara izy na teo an-tsena na tao anatin'ny tokantrano misaotra betsaka anao ny amin'ny fandraisan'izy ireo anjara tao anatin'izao vavaka izao ho voninahitry ny anaranao izany vavaka izany misaotra tompo malalo amen. Raha tsotran'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra fahasoavana sy ny fiadanana ny hita manokana ny sainao sy ny fonao ka rehefa tahina ny sainao dia mahery ianao sodrano anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao zay miaraka miombambavaka aminay amin'izao fotoana izao tsy hitovy amin'ny fiainan'ny olona tsy mivavaka amin'ny fiainanao fa mariny ny tompo aminao ny teny fikasany manao hoe anavaka ny manompo sy ny tsy manompo sodrano an'ity firenentsika ity zahay isany firenena tena ho arovan'Andriamanitra ny Madagaskar ho firenena iankohaka amin'ny Jehovah naharan'ny tany sy ny lanitra ary ireo izay mbola tsy mino an'i Jesosy Kristy ao anatin'izao vavaka ataontsika ho amin'ny firenena izao anompoka izy fifoazam-panahy amin'izay to Madagaskar tsofoko rano hatramin'izay tsy hitan'ny olona zany Madagaskar zany tsy hitan'ny firenena rehetra zany Madagaskar zany ary nalalàn'izy ireo hatramin'izay dia firenena mahantra fa tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ity vavaka ho amin'ny firenena ity ane anompoka etsehan'Andriamanitra sy mifanamasina ao an-danitra ao atonga ny Madagaskar ho fitaratra manerana an'izao tontolo izao ary Andriamanitra mihitsy ane ametraka manda fiarovana ao amin'ny voaka malagasy tsodrano amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mikely aina andreo manalina mitondra mbavaka an'izao nosy ny lazantsika izao sy mipiray-tany razana Andriamanitra ny ampitombo fahasoavana ao anatinao raha lasanabavy ary ho amariny tompo aminao ny teny manao hoe tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo tsodrano ihany koa izay tokantrano nampandroso an'izao vavaka ao amin'ny firenena izao ho ao amin'ny tokantranonao ny tanan'Andriamanitra ho ao amin'ny ankonanao any fitahian'Andriamanitra ho ao amin'ny tokantranonao any fiarovany rason'i Kristy Jesosy mitsodrano namana teknisianina rehetrarehetra izay mampita ny sary sy ny rakipeo Andriamanitra ihany koa ny hiaro azy ireo ary miazo mandrakariva fahendreny sy fahalalana ny amin'ny zavatra izay fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay rehetra tsy voatoa mivavana ianao no amainao mipanga tompo rakofaka ny rasonao zany tsodrano zany tsy ananandevo ny fahefana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fany masina amen. Dia izay fotoanantsika teto amin'androany isorana ianao naharaka hatramin'ny farany katroka tsara ny 70 minitra eto ambany masona ny ora ka dia ny tompo ny hitantsika raha mbola sy tsingeny amin'ireo lanitra Jesosy hitoy hatrany izao vavaka amin'ny firenena izao raha mpitso amin'ny ora tahaka izao indray tahiny Jesosy daholo tao miutafita aminiza Jesosy umavela sini fireneku itanao ni majuana Yakinamina Fayanaleria Nakenayayama Nyakakasifita namuna Etumpo na mandigu na chan Miracha numa Sama chafama
taringanan amitakinan nayafunyan mana baumel sayang jarang maswan tunai sahai nufi kwanikel nyutafita Jesus yung mamilay sinifireneku itanaw ni mansuanay kanefami sitakaw rehetra rejeku apianaru ambahay yang kinabita fayang dalerian watenay na yaman kasih fita launai tumpo naman dinunatan niraja nyuman sama jafa mananana nyati kagi mamai aketinizan efa manapana tenana tumpo faitu sakitai lai maswandu Cima vezes